Apokalipsy toko fahatelo. Sardisy, ny eglizy maty na dia misy ihany aza mpino manana aina. Apokalipsy toko fahatelo, ny 1 hatramin'ny 5. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fitin'Andriamanitra sy ny kintana 7. Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Miambena ka aoreny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tany mafy ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina ianao, dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiny, ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria mendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Izay manantsofina, aoka izy haino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Filadelfia, ny eglizy mifoha. Apokalipsy toko fahatelo, ny 7 hatramin'ny 17. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia. Izao ny lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsy hisy hanidy, ary manidy ka tsy misy mamoha. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrana azy, fa manana herikely ihany ianao, ka nitandrina ny teniko, ary tsy manandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogany Satana, izay milaza ny tenany ho jiosy, kanjo tsy izy, fa mandainga. Indro hataoko tonga hiankohoka eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izaho efa tia anao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, zaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakampanahy izay efa hihatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy faingana aho, tany mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitra. Izay maharesy no hataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, ary tsy hiala eo intsony izy. Ary ho soratako eo aminy ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro, dia Jerusalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao. Izay manantsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Laodikia, ny eglizy amin'ny toetrany farany, mihodina amin'ny fivavahana marina. Apokalipsy toko fahatelo, ny 7 hatramin'ny 12. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia. Izao ny lazainy Amen, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina, izay niandohany izao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo ho mangatsika na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao, ka tsy mafana na mangatsika, dia efa halohan'ny vavako ianao. Fa ho ianao, manan-karena sy efa nihary fananana be aho, ka tsy mananjava mahory. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. De manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafinao, mba tsy hisehoan'ny henatrao noho ny fitanjahana, ary hodi-maso hahosotrao ny masonao mba hahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, ko dia mahazo toy ianao ka mibebaha. Indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy miaino ny feoko ka mamoa ny varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako,
dia tahaka ny nandreseko koa sy ny niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Izay manatsofina aoka isy hihaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Jah